Alléluia. Tsara ny tompontsika. Lehibe loatra izy. Tonga amin'ny fotoana mahafinaritra indray isika dia fotoana fanatrehana indray a. Fotoana ny safidin'Andriamanitra indray ity ho asy ianao eto amin'ny Facebook. Raha lasy anabavy, aneo zava mahagaga indray Andriamanitra androany amin'ny fiainanao. Voalohany dia makasitraka an'io Andriamanitra mahagaga io. Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Andriamanitra tompony hery, tompony fahefana, tompony fanapahana. Izy ny tompony lanitra sy ny tany. Isaoran'izy satria mbola tonga amin'ny fotoana izay amangeny antsika indray isika androany ary makasitraka ny mpanompony koa dia Dr. Rina rainay raiko ara-pinoana ato amin'ity ministera SCIT indray mbola manome atsehatra afaka mitondra ny tena ary afaka mivelatra amin'ny fanompoan'Andriamanitra indray eto amin'ity sehatra Facebook ity androany. Ary makasitraka antsika tsirairay izay manaiky ny natsoiny tompo indray eto androany satria tompo mihitsy no niantso anao. Tsy avelan'ny tompo miala maina zany ny olona tsoiny raha lasy anabavy. Ka alohantsika anomboka ny fotoana dia iangaviko anao ipartage ny fotoanasika androany partage eo ny fotoanasika raha lasy anabavy. Amin'ity volan'ity moa dia misy teny faminaniana ato amin'ny fiangonana izay tena inoasika ny faminaniana izay nomena Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nampitondroana ny lohateny hoe volan'ny rarina. Volan'ny rarina. Ianao ny vavaka, ianao ny andro valim-bavaka, ianao nanompo an'Andriamanitra. Nandritra izay aneo ny rarina aminao Andriamanitra amin'ity volan'ity. Hoy izy ny ten'Andriamanitra, izao ny lazainy Jehovah. Izao ny lazainy Jehovah. Tandremo ny rarina ary manaova ny marina. Fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa iseho ny fahamarinako. Raha lasy anabavy, manaova ny rarina izy, tandremo ny rarina dia manaova ny marina. Zany efa manana fahefana ianao afaka anaovanao an'izany satria tompo misy manome fahefana hoe manaova an'izany ianao. Misy karazana fahefana nomen'Andriamanitra asika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Eny raha lasy anabavy, efa ho tonga ny famonjeko izy ary etỳ ampiandohany dia manonona ny tenin'Andriamanitra io ho anao enoy ny feon'i Jehovah. Efa ho tonga aminao ny famonjena. Mety efa nivonjena ianao tamin'ny lafiny maro samihafa valimbavaka, fa mbola misy valimbavaka andrasanao goavana amin'izao. Mino fa amin'ity androany ity raha mino anao, tonga aminao ilay famonjen'Andriamanitra. Tonga aminao ilay rarin'Andriamanitra. Ka noho izany miangavy ianao aharitra hatramin'ny farany androany. Satria hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 40 andininy faraika amin'ny telopolo zay efa vakitsika foana. Manao hoe fa izay miandra an Jehovah dia mandroso hery kosa. Elatra no akarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Halleluja. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraky. Raha lasy anabavy, androany ny fotoananao. Mino an'izany satria ampitondrain'Andriamanitra ny hafatrinao aminao androany. Ampitondrain'Andriamanitra valimbavaka ao anao androany. Fa mitaky finoan'Andriamanitra ao aminao zao dia zao. Tsisy afaka ataon'Andriamanitra raha tsy manam-pinoana ianao. Noho izany dia andaosika hisaotra an'Andriamanitra, ametraka tanteraka an'Andriamanitra ity fotoana ity satria izy no hamonjy antsika. Izy nefa namonjy. Izy ilay Andriamanitra mahery, mahay ny zavatra rehetra, tompony fahagagana, mpanao fahagagana, mpanasitrana izy. Halleluja. Hay ny zavatra rehetra. Asandrato ny feonao ho an'io Andriamanitra io. Raha eo misaotra sy mankalaza anao tompo manome voninahitra ianao ny amin'ny fahatsarana. Lehibe loatra ianao. Hoy izy ny teninao hoe tandremo ny rarina ary manaova ny fahamarinana ianao. Ary ny teninao ho anay amin'ity volan'ity, efa madiva ho tonga ny famonjena. Efa maro ny famonjena nataonao ary mino afa amin'ity androany ity indray misy famonjena goavana be omenao ny zanakao amin'ny ara-panany amin'ny momba anazy manontolo. Dia misaotra raha eo. Aoka ny fanahinao hetsika ampiteny ny vavako. Aoka ny fanahinao hetsika mangy ny zanakao tsirairay hatrany. Miaraka amin'ny hery, hosotra,
dia ny herinao miaraka amin'izany ary ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy anadio anay tsirairay indray. Ary eto dia manarara ohatran'izany manatona ny seza fiandrananao. Ninina karazana heloky ny zanakao dia izoroky eto Jesosy mamindrapo ianao, mamela ianao. Ilay Andriamanitra be famindrapo, tompo ny famindrapo, tompo ny famela-keliky. Mba ahitanao reo olona tsoinao reo androany, indrindra ny olona koa izay mahita ny partage androany, mamindrapo tompo. Manatona anao zahay, iasanao ho ampiasainao ary manolo tena tanteraky. Eto dia manolo tena tanteraky ary ianao dia raisiko hatrany, ianao ny tompoko sy mpamonjy koa, mpanjakako tsy miova. Alleluia. Zany no mampandresy anay io, zany no mampandresy ny olona tsoinao, zany no mampandresy ny mpanomponao, zany no mampandresy ato amin'ny essai. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovako zany vavaka zany. Halleluia. Amen, amen. Eto dia manonony fa tsy ho diso anjara zany ianao androany, tsy alamaina zany ianao androany. Ka nohon' zany andaotsika andio an'Andriamanitra sahady, alohany ny teny indray, alohany ny fampaherezana, alohany fananganana, alohany izay famonjenao anao. Ndaosika anao fanatitra dihy, ndaosika anao fanatitra ny tenatsika, ihira, idera an'Andriamanitra. Asandratarany feonao amin'izao fotoana zao fa tena tsara ity fotoana ity, tsara ity fotoana ity ho iaho. Amin'ny anaran'i Jesosy ndao ara akalaza ny tompontsika amin'ny alalany disy hira. From young
Alleluia, alleluia. Tsara ny tompo e, mina fanandia daholo sika nakalaza n'Andriamanitra nanome voninahitra anazy tamin'ity fotoana nandizatsika teo ty. Raha lasy anabavy, lehibe ny Andriamanitra tsika, tsisy tahaka azy, tsisy mitovy aminy. Hoy izy teo tamin'ny voalohany hoe amangy anao Andriamanitra androany, misy famonjena ataon'Andriamanitra aminao androany. Ato amin'ny salama milaza manamafy ny teniny izay ho an'ny miandry an'i Jehovah, manompo an'Andriamanitra. Raha lasy anabavy, na dia ianao mety mieritreritra tsara tsy manompo anazy, amangy anao Andriamanitra androany. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Salamo 27:14. Miandrasa an'i Jehovah ianao, matokia ary aoka ahery ny fonao. Miandrasa an'i Jehovah. Ianao miandry an'i Jehovah io, misy hery omeny anao androany. Ianao miandry an'i Jehovah io, misy fanafana omeny anao androany. Ianao miandry an'i Jehovah io ka matoky azy, hamaly vavaka anao Andriamanitra androany. Ny lohatenitsika androany dia ny rariny sy fanafana. Anafaka anao Andriamanitra fa omeny rariny ianao tamin'ny fiandrasanao azy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika, zany hoe miditra mitoro-tenitsika zao, satria ny fanahy masina efa miasa ao anatintsika, efa manenika atsika amin'izao fotoana zao. Milaza ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Lioka 2:voalohany vakitsika, 4:8 ka hatramin'ny 7:30 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. 3:20 moa zany azafady indrindra ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nangataka fafana izy ka nanoratra hoe zao nano anara, dia gaga avokoa izy rehetra, ary dia nisokatra niaraka tamin'izany ny vavany, ka afaka niteny ny lelany, dia niteny izy ka nidera an'Andriamanitra, dia raiky tahotra izay rehetra niara-monina taminy, ary niely tena amin'ny tany izany, ary izay rehetra nandre dia nandasaka izany tao am-pony, ka nanao hoe ho zaza hanao ahoana re io, fa nitana ny tompo momba azy. Ary dia feno ny fanahy masina Zakare rainy, ka naminany hoe, taperisika amin'io izy, ka naminany hoe. Lehibe ny Andriamanitra tsika. Andriamanitra dia mamangy amin'ny alalan'ny teniny foana. Mandefa ny teniny foana izy hanafahany olona anankiray. Mandefa teniny foana izy hita olona anankiray. Mandefa teniny foana izy alohan'ny mpanompony hiteny. Maromaro ny teniny nalefany teto androany. Ho anao miandry an'i Jehovah, ianao efa mivavaka miandry valim-bavaky, teto raha lasy anabavy ampaherenao aloha voalohany indrindra. Teto nisy lehilahy anankiray, Zakaria ny anarany. Mina fa tsy mahafantatra an'io satria alohan'i Jesosy hiteraka tao Maria, dia nametraka ny zaona tao amin'ny Elizabeta Andriamanitra. Ka Zakaria efa fantatsika fa mpisorona izy io. Tamin'izany fotoana zany moa mbola tendrena ny mpisorona mandeha rery ao anatin'ny efitrano anankiray. Fa mizao efa nifoana an'Andriamanitra zany fa alefany misy mpisorona daholo izay te hiditra ao anatin'izany fanompoana zany. Ho anao manompo an'Andriamanitra, mpisorona ny asan'Andriamanitra, dia mampahery anao I Zakaria teto zany tsy nananjanaky momba efa antitra. Tsy vakisika moa ny teo aloha fa afaka vakinao amin'izao. Efa antitra izy mivady. Zany hoe raha tena atao zany fandiniana, efa nangataka zanaka izy roa mivady reto. Fa efa mety kivy. Satria efa antitra izy ireo. Fa hoe dia tsy maintsy hanompo an'Andriamanitra. Eto zany dia efa mampahery anao mety efa ela mivalim-bavaka andrasanao, indrindra ho anao nanompo an'Andriamanitra nandritra izay. Na mpivavaka ara, mbola tsy ao anatin'ny fanompoana an'Andriamanitra ianao. Zay ireo nataon'Andriamanitra tamin'ny Zakaria.
tsy napoiziny Zakaria. Nandamy tsara izy hoe ahoana moa ny atateraka an'izany tompo, zany hoe nisy tsy finoana misy tao amin'ny Zakaria, nisy tsy finoana an'Andriamanitra hoe anome zanaka izy na dia efa antitra ary ho anao manompo an'Andriamanitra. Na ina karazana vavaka efa nangatanao nandritrizay, mbola tsy mivaly. Ray taona anao nanompo an'Andriamanitra, efa 10 taona, efa 50 taona, efa 50 taona, efa elaela, mampahery anao aho manaova ary manompo an'Andriamanitra trano. Tazomo ny finoananao. Esoriny tsy finoana tahaka ny Zakaria. Zao mantsy le izy. Raha tsy nino Zakaria dia niteny Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely, ay tsy mino anao fa tsy maintsy ho tanterako zany. Ataoko mona ianao, fa rehefa teraka io zazy io, tonga ny fotoana, dia izay ianao vao sokafako ny vavanao. Raha lasitra anabavy ho anao izay mbola tsy nataon'Andriamanitra mona tamin'ny teny Andriamanitra ngamba hoe androany no amjeko anao, na omaly, na efa nisy mpanompon'Andriamanitra misy niteny taminao, nefa tsy nino anao nandritrizay, ka mety misy namona famomana moa zany ana amin'ny fiainanao, nataon'Andriamanitra misy satria Andriamanitra manao an'izany izy teo. Nataony mona nandritra ny 7 volana. Mety mafy tamin'ny Zakaria le izy. Am'izay izy mino tsara. Hoy izy zao hoe mety efa nisy monana amin'ny fiainanao. Tsy miteny tsony, tsy miteny fahasoavana tsony ianao. Tsy manaetaeta tsony ianao hanompo an'Andriamanitra. Mety misy tsy afaka miteny tsony ana amin'ny fiainanao, nefa tokony isy arena, isy fahasoavana, isy fahagagana, isy fahombiazana itena amin'ny fiainanao, nefa mbola monanao hatram'izao. Hoy izy za teo, ianao mbola hitanao hoe mbola tsy mona ianao io, fandroany amonjen'Andriamanitra anao, minoa ianao, na aretina ny ao aminao, fahasalamana ny ilainao. Zaza tahaka ny Zakaria dia minoa ianao fa omen'Andriamanitra zany. Teraka zavatra vaovao ny fiainanao, valim-bavaka minoa amin'ity androandroany ity, fa mitondra ny tenin'Andriamanitra ho anao eto ara-pitenenin'Andriamanitra ho anao. Raha lasy anabavy amin'izao fotoana zao alohako amaky ny tenin'Andriamanitra anankiray aminao, tononona aminao ny fanany faherezana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao ane ilay mino mandrakariva fa hamaly vavaka Andriamanitra. Ianao ane ilay olona tsy ao anaty kisana ny mona tsy andany Jehova rehefa miteny izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rehefa Andriamanitra ngamba no miteny dia tsisy mahasakana an'izany, fa izy kosa maniraka ny teniny sy ny mpanompony hanafaka ny olona io. Ho afaka ianao androany, tsy maintsy misy fatipatitra masy tamin'ny fiainanao noho n'izany zavatra zany. Indraindray misy araka ny teneniko teo, atsoin'Andriamanitra ianao hanompo anazy amin'ny toerana misy ianao. Ongotan'Andriamanitra anao amin'ny toerana anankiray ho afindra ny toerana plasy. Tsy nino anao fa Andriamanitra misy ny tenany. Mety amin'ny alalan'ny mpanompony zany, mety amin'ny alalan'ny nofo zany, mety amin'ny alalan'ny fahitana zany, mety amin'ny alalan'ny fomba n'Andriamanitra nampandrenesany anazy ianao. Fa hoy aho hoe raha tsy nino an'izany ianao taloha dia ho afaka ianao androany. Ka ity ny teny izay confirmation anao tonjo amin'izany. Ho afaka ianao androany ary Andriamanitra tsy maintsy manatanteraka ny teny raha irany ianao. Ary Andriamanitra tsy maintsy manatanteraka ny teny raha hositraniny ianao. Ary Andriamanitra tsy maintsy manatanteraka ny teny raha hiteraka zaza ianao. Raha ohatra koa hoe nitady vady ianao, dia Andriamanitra tsy maintsy manatanteraka ny teny efa nanome izy fa nifidy tare ianao, mety nifidy arena ianao, tsy haiko hoe inona ny mety nandananao an'Andriamanitra. Mbola averin'Andriamanitra fa androany indray ny fotoana ho anao. Ho an'izay miandry an'i Jehova moa miomany ianao. Halleluja. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra anankiray izay anafan'Andriamanitra anao tanteraka androany. Ny tenin'Andriamanitra anankiray
dia hitatsika atao amin'ny marka 16 andimy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy, raha mbola toizasika izy ka hatramin'ny fahafito, aloha tonga de vakisika ka hatramin'ny fahafito. Enoy ny teny Jehova ho anao rahalahy sy anabavy. Teny Jehova de mahery, maranitra mihoatra ny sabatra rolely, izay karazana natsoka na taolana na inona sakana dia sarahany io tenin'Andriamanitra io. Ara anasaraka izay blokazy amin'ny fiainanao Andriamanitra androany, anasaraka tsy finoana aminao Andriamanitra androany, anatsaraka izay tsy an'Andriamanitra fa nataony fahavala tao anatinao, anasaraka an'izany Andriamanitra androany. Hoy izy tenin'Andriamanitra, ary ny resaka hoe izy reno hanakodiany vato ho afaka mivaravara pasina isolo antsika. Raha lasa anabavy, ireto vehivavy reto, taperiko kely aloha, ireto zany de vehivavy reto, vehivavy tian'Andriamanitra. Hoy izy ateo hoe rarina ny lohatenitsika androany sy fahafana. Vehivavy aloha teto dia tononoko aminao, enao vehivavy manatrika an'izao, tena neo zava-mahagaga aminao Andriamanitra androany. Vehivavy tena tian'Andriamanitra masy reto olona reto, na de efa mata ary izy de mbola ino ny fony anositra menaka diloilo an Jesosy. Halleluja. Ino ny fony mbola te hijery an Jesosy. Halleluja. Zany hoe tena tao anatiny misy ny fitiavana an Jesosy. Na teo ny ratry, na teo ny fanaovana tsinitsiny, na teo ny namatsiana anazy tena amin'ny azy fizaliana, na teo ny fahafatesana, na nilevina efa nilevina, tao ny fitiavana an Jesosy. Ho anao lehilahy koa dia ho tahian'Andriamanitra manokana ianao androany. Ny vehivavy masy de lazaina fa indraindray marika ny fahalemena ihany, fa ho an'izay malemy finoana androany, ho an'izay malemilemy fitiavan'Andriamanitra, afaka ianao androany. Hoy aho hoe afaka ianao androany. Halleluja. Jesosy ny anafaka anao eto. No ny hery ny fitsanganany maty, eny ny fahafatesana, dia tsy ao amin'ny fiainanao tsonandroany raha lahy sy anabavy. Toy izasika ny ten'Andriamanitra. Fa no ny eo amin'ny fahefatra zany sika, fa no ny traka izy dia indro hitany fa efa voakodia niala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao amin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny akavanana, ny akanjo fotsy, dia talanjona izy, fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona mitady an Jesosy avy any Nazareta, izay nomboana tamin'ny azy fizaliana. Ianareo efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahana azy. Raha lahy sy anabavy, ireto vehivavy reto nanana fitiavana an Jesosy. Ianao nanompo an'Andriamanitra nandritrisay, nanana fitiavana an Jesosy. Mataonao nanompo anazy de tianao izy. Fa mety taony ao anatin'izany tsy fahalalana, ao anatin'izany tsy fahazakana ny sedra, ao anatin'izany ny tsy fahazakana ny fakapanahy eo manoloana anao. Raha lahy sy anabavy, hoy izy zateo, ho anao tsy mino tahaka ny Zakaria, ampitenenin'Andriamanitra anao manomboka androany, ary ireo karazana fahasoavana reo de hiteny hiazakazaka ao aminao, tahaka ny tenenany Zakaria rehefa tonga ny fiterahany zanany, izy zao nampanao batisa, niteny izy, nakasoratra izy. Ho anao ty teny ty, ho avy eo ahiditra amin'ny teny efa nivakiko teo, hiteny aminao daholo reo fahasoavana be dehibe reo ka hiazakazaky anatratra anao. Maka sitilo anao, kofafana masy taloha, de sitilo amin'izao, amin'ty androandroany ty, maka anao sitilo, sorato ty daty ty, hideranao an'Andriamanitra, fa izy famonjena ataon'Andriamanitra aminao androany. Rehefa nakakofafana izy, dia niteny zao,
hoe nilaza hoe zao na ny anarany be deabe ny tsy ninona de efa nitenara i Elizabeth hoe zao na ny anarany io fa atao ngao izy zareo tsy atao mitovy amin'ny anarany fianakaviana be fa hoy izy Andriamanitra ampiteneniko am'izay izy mintateraka am'izay izy androany iteny ianao manomboka androany iteny ianao miaraka amin'ny soratra soratanao sorato ny fahasoavana izay tianao anaraka anao sorato ny famonjena izay tianao anaraka anao sorato ny valim-bavaky satria efa ela i Zakaria ny anjy zaza sorato de nitenena manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy fa ho totoso aminao satria niteny izy satria izao na ny anarany zany hoe efa teraka zao ny fahasoavanao efa teraka amin'ity volantiara amin'ity androandroany ity teraka ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy teraka ny fanasitranana anao teraka fahasalamana ho anao teraka ianao mitady zaza io efa mamorona anjana Andriamanitra na de efa kivy ianao mandeha amin'ny dokotera mandeha arisy ary Andriamanitra manomenao androany mitady asa ianao teraka efa teraka io fa raisy fosiny tsorato ny anaran'le asa izay efa niteneninao tamin'Andriamanitra izay efa nitenenin'Andriamanitra taminao mety fanompoanan'Andriamanitra sorato izay efa nitenenin'Andriamanitra taminao fa efa teraka izy zao ny herin'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny ositra notononoko am'izao fotoana zao fa izay soratanao zao de zao izay tenenin'ny vavanao zao de zao izay zavatra efa teraka amin'ny fiainanao fa mbola mona ianao sorato de miteneny dia iteny fahasoavana be deabe ianao androany iteny ianao androany ary iteny reo fahasoavana reo halleloja hoy izy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Marka mbola misaisaina ry zareo mbola misaisaina hoe izy re noho ny mahavehivavy azy malemy zay moa le teneniko teo hoe misy fahalemena ary misy zany tsy mitovy amin'ny lehilahy ny vehivavy marika ny fahalemena zany vehivavy na de mahery bokona hoana ary izy de tsy hitovy amin'ny lehilahy bokona na de kely ary izy somary kelikely na tonotony de tsy mitovy amin'ny lehilahy kelikely na tonotony fa misy ny lehilahy nefa dia malemy ihany koa manana fahalemena mieritreritra ahoana re ny atafavoaka an'izao hoe ahoana re ty fiainana ity fa na de nisy an'izany ara zany ireo vehivavy reo niaraka tamin'ny Maria izy reo zay Maria efa nisitranan'Andriamanitra efa teraka ny fanasitrana ary efa niraisiny de tsy nafoy an Jesosy izy tian Jesosy tao apony izy ho anao na de nisy fahalemena na de misy ara hoe ahoana tia miasa saina ianao ny amin'io asanao io na amin'io akonanao io ny amin'io valim-bavaka andrasanao io ny amin'ny antson'Andriamanitra anao io ka mbola tsy tonga ny valim-bavaky dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra vatany nahita fasana izy efa niala ny vato halleluja efa niala ny vato izy ny tenin'Andriamanitra zany hoe tena fahagagana za moa rehefa tonga ohatr'izao mifahagagan'Andriamanitra mamaky sady ampitenenina ohatr'izao de tena misento misy ny ananapoka ny hoe lehibenao Jehova nisy anjely olo teo efa nanakisaka ny vato ary io vato io dia vato ngeza tena ngeza raha lasana bavy ianao zany nisy fahafatesany tamin'ny fiainanao nandritrizay alaolo tonga de ataosika amin'i Jesosy izy efa tsisy hevitra tsony satria ny sakana teo vato be sakana tsy haiko ina ny sakana nataony fahavalo nataony olombelona satria olombelona masina nanao ny vato ny olombelona koa ampiasainy fahavalo nataony fandroany hoy izy za teo androany ny fotoananao efa nasitak'Andriamanitra io blokazy amin'ny fiainanao efa nandefa ny anjely ny Jehova amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra nanao an'io tao aloha ary androany indray izy miteny an'io aminao dia mbola vitany zany ka izy miproklameko ny tenin'Andriamanitra ho anao efa nakitraky ny vato anao raha lasy anabavy aza matahotra tsony mitraka rehefa nitraka izy ireo vehivavy reo tonga de nahitany zany mitraka alefasa amin'i Jesosy ny masinao efa misy anjely io efa vaovany olanao efa tonga ny fandresenao amin'ny anaran'i Jesosy
jereo tsara, mbola niditra tana anaty faty, tana anaty fasana izy ireo no nety tany-po. Fa izaho aloha dia milaza aminao araka ny révélation meny tompo anazy ao, na inona etaeta-po aza miditra any amin'ny faty tsony ianao, aza miditra any amin'ny olana tsony ianao. Zareo tsara nefa tsy nahitan' Jesosy tsony zareo tsy nahitan'izany fahafatesan'izany tsony zareo. Na efa tafiditra ianao, na efa mbola any foana ny sainao ana fahafatesana any amin'ny olana maro samihafa aminao amin'izao, efa nitsangany Jesosy anome fahagagana ho anao. Efa nitsangany izy raisy ny fahagagana amin'izao fotoana zao. Ary voaka ao anao dia tsy araka aminao tsony reo fahafatesa-piainan'ireo, fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-tsaina, ara-pahalalana, fahafatesana ara-pahasalamana, fahafatesana ara-karena ara-bola, fahafatesana izay maty amin'ny fiainanao dia tsy traka aminao tsony. Raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tononoko zany miaraka amin'ny anjely eto i ran'Andriamanitra, solon'ny anjeliny ihany koa manafaka anao. Raiso efa nakisaka ny vato, ary tononoko ninina karazana mbola blocage izay mbola amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zao dia ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Potika, raiso ny famonjena. Libre ianao, libre ianao iaho, libre ianao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ireo niely teran'ny tany zany, niely eran'ny tany, fa ny teny ilay anjely tao tsy ako tsony Jesosy efa ary izy. Jesosy nefa tononoko amin'izao fotoana zao fa izy ny tena ao anatinareo aho. Tononoko tahaka an Jesosy ane ianao manomboka androany. Efa nitsangana tamin'ny maty ianao, nitsangana tamin'ireo fahantrana reo ianao, tsy ao amin'ny fahantrana tsony fa ty amin'ny fananakarena, tao amin'ny tsy fahalalana, tsy fahatakarany ten'Andriamanitra tsony fa ty amin'ny fahalalana. Tononoko aminao fa manomboka androany, ely manera-tany lazanao. Ely manera-tany lazanao. Mbetika ianao eto, mbetika ianao fahagagana any États-Unis any. Aleo aloha amin'izao tsy mandeha any Ukraine fa raha lefa nitoko te mandeha any. Mbetika ianao any Israely, malaza any ianao fa ianao io nafahan'Andriamanitra tamin'ireo geza nahazo anao. Misaoranao an'Andriamanitra, afaka ianao iaho, afaka ianao, afaka ianao, afaka ianao sy ny akonanao. Tononoko amin'izao fotoana zao ho any akonana misy ady lava tsy fahatakarana ny ten'Andriamanitra, na nafafy ny fahavalo, na misy famisaviana, na nisy famisosampy, na tonga an'izany dia ambara fiadana, fifaliana ho an'io tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso, raiso, miasa ho anao ny Andriamanitra, miasa ho anao ny anjeliny. Raiso, misaoranao an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Dao sika hivavaky, anome voninahitra azy fa izy ny nanasitrana anao. Halleluja. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay ny amin'ity fotoana androany ity. Lehibe loatra ianao Andriamanitra ka sy takatry ny sainay. Lehibe loatra ianao ka nanafaka anay indray nanala ireo vato tamin'ny fiainanay, nanala ireo tsy finoana. Jesosy ka nanome finoana anay ianao androany ka izay ty efa nieritreritra ka efa mamaly vavaka ianao, ary efa nitsangana ho anay ianao nampandresy anay, ary ianao mihitsy ny atanatinay dia andeha tahaka anao zay fahagagana ny fiainanay. Dia misaotra Tompo mankalaza ny amin'ny teninao eto Tompo, dia mametraka am-pelatananao izay tsirairay amin'ity alina ty. Aoka ho tanteraka foana ny teninao fa zay matahotra anao Jehovah dia hitomba aminay ny anjelinao, ampandresy anay indray ianao tahaka ny Maria. Eny Jesosy, raha mbola sy tonga anao n'ity alina ty dia mbola hifankahita eto indray zahay, mbola nompo anao zahay, ho tianao zahay. Misaotra Jesosy, mankasitraka any amin'ny zavatra rehetra. Lehibe ianao, tsisy tahaka anao. Alleluia, amen. Eto am-pamaranana satria indraindray masy raha misy toroteny ohatr'izao dia indraindray efa adininao le famonjenao. Rehefa ny olona anankiray mivovonjy raha lasa nabavy dia manompo an'Andriamanitra. Misy amin'ny olombelona anie rehefa azo ny famonjena lasa izy tsy manompo an'Andriamanitra tsony. Ho ataonao inona ary io famonjena io? Ho ataonao inona? Entina hanompo an'Andriamanitra. Rehefa salama ianao, nomeny tompony mba hanompoanao anazy. Nomeny tompony mba hanompoanao anazy, na miasa ianao na ina hanompo anazy asehoany voninahitr'Andriamanitra. Na azy zaza ianao, ho eto hanompoanao an'Andriamanitra.
nahazo fiadanana ny tokantranonao hoeto anompoana an'Andriamanitra. Raha lasy anabavy a misondrano anao amin'izao fotoana zao, ho lehilahy maherana ianao a, ho lehilahy manam-pinoana ianao a, ary manomboka androany dia iteny ianao a tsy ambahamba ny fahasoavan'Andriamanitra. Itoroteny ianao androany fa tsara Jesosy. Tahaka an'izany koa ny vehivavy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho avan'Andriamanitra anie ary aorian'izao izay vavaka ataonao fangatana amin'Andriamanitra satria manompo anazy aloha ianao dia izao. Mbola miteny an'izany ihany ianao dia efa mamaly Andriamanitra. Manomboka androany. Tsofoko rano anao ho tanteraka amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ho hatrany Jehovah andro lava itsika tsirairay. Tahiany tompo daholo dia aza diny no mijoro vavolombelona ho voninahitra an'Andriamanitra. Amen, amen, amen. Fiadana nasi fikalina lava no umenya na wachanya.